Gas ti Tantaragas. Misy tambiny. Tantara mitoy nosoratany Rajaofera fanomezan-tsoanarena. Mitranga sy ny anarana voatonona tao anatin'ny tantara dia vokatry ny aingam-panahin'ny mpanoratra fotsiny ihany. Lalana tsy ny teny meloa ary ny amin'ny mety ofisian'ny fitofiana. Gas ti Tantaragas. Dia ahoana rabeza, inona ny vaovao? Kinona mofo izao fahasairana nefa raha malala eto amin'ny firenena izao ratovo a. Ny vidim-piaina ny tito tsy mitsahatra misondrotr'andro manalina. Ny adidy amin'ny ara-bola koa tsy maintsy efaina isak'izay sehatra misy ny tena. Ka mba manaova ny fanaon'ny olona ratovo a. Fanaon'ny olona ahoana moa no tianao lazaina fa tsy azoko e. Mba miketrikako. Le ketrika mihitsy aneny tsisy e. Aiza koa dia hoe niketrika mihitsy ny tsisy fa nareo tsy mikaroko e. An'izao rabeza, misy bizina milay be raha anao nareo a. Bizin'inona izany ratovo? Fianao ve aloha tena vonona e. Vonona raha araka ny sitrapon'Andriamanitra le izy ka. Zay koa nge ny mahavoanareo mpivavaka be tony e. Nga ny bizina amin'izao misy an'izany sitrapon'Andriamanitra sy tsy sitrapon'Andriamanitra izany tsony rabeza. Efa nilozany toetr'andro izany. O ratovo a. Maninona e. So dia tsy tsaronao fa kristianina mpanaradian'i Jesosy Kristy itsika. Dia maninona? Ka ny sitrapon'Andriamanitra no atao ny voalaza ny soratra masina. Si dia miandrasa ihany ny sitrapon'Andriamanitra eo anao raha izany ko. Soroko aminao ange rabeza fa ny akabeazan'ireo mpivavaka ao am-piangonantsika ireo dia mpanao bizina daholo e. Mody rehefa lahady fotsiny zareo no misalotra akanjo fanaovana fanompoana fa rehefa andavanandro ireo tsy te halala an'izany maha-kristianina azy zany. Zany ve? Ary ianao zany ve tena tsy mahafantatra mihitsy sa mody faniny e. Eny e, dia azy sy ny tompony ray iny fa tsy hidirako lalina. Izy ange zany no tonga amin'ilay fomba fiteny hoe kristianina lahady fa ny alatsinainy mangalatra koa e. Ka ahoana? Anao an'le bizina ihany ianao sa mbola te hiaritra fahasahiranana lava eo? Ka lazao ary aloha le izy hoe none. Zao ary a. Aleo aloha ambarako moramora aminao fa tsy tiako sao dia misy mahare eo le izy ka misy mahalala ny resaka ataontsika amin'ny rahalahy. Alefaso fa miaino ahy. Ka zao ary e. Le izy aloha tsy dia sarotra fa mila manao fifanekena fotsiny mba ho fanamafisana ny fifampitokisana eo aminao sy eo anivon'le fikambanana. Za mantsy efa elaela ihany ny mpikambana tao a. Finona le fikambanana? Fikambanan'ny olona izay te hanakarena sy ho mpanefoefo le izy. Saingy tsy dia ilaina loatra no mivavaka sy manaky-po be amin'Andriamanitra. Fa zany hoe na mivavaka azy ianao dia tsy dia miditra lalina e. Ary ny tanjona dia ny taomana olona hiditra ao ihany koa. Maninona tsara. Oka aloha fa zatapahanao ny teniko e. Inona ary ty mahataitaitra anao ty? Trizo ary? Dia zao ny fiepetra rehefa tafiditra ao anatin'ny fikambanana io ianao. Gas ti Tantaragas. Ary memakomana any andeha oest ianao raha tefy? Nga tsy tsaronao fa anio fivorian'ny fikambanantsika raha niry a. Ay tokoa moa amin'ity anio ty fivorian'ny fikambanan'ny mpanefoefo sy ny mpanambola eto Madagasikara. Sady andray an'ireo mpikambana avy any an-dafy koa ange-tsika anio e. Ay tokoa moa ko maninona raha mba mandeha amin'izany a? Ny lehilahy rehetra ihany aloha no mandeha fa rehefa any famaranana fivoriana vao mahazo mandeha nareo vehivavy ka.
fa firy andro le izy dia aiza ny anaovana azy? 3 andro ihany dia any amina hotely lehibe raika andrenivohitra no anatanterahana azy sady toa hoe betsaka ange hono ny mpikambana vaovao hiditra amin'ity ay kosa fa zao marina ho ara-tefy ahoana izay vao fantatro maly fa ay ve ty président zanakapelezana ao amin'ny fiangonantsika efa mpikambana ao amin'ny fikambanana io ihany koa e. Zany ve? Ie, zaza gaga fotsiny nafantatra an'izany. Kanefa izy iny dia nanana toerana ambonimbony ao amin'ny fitondram-panjakana ao sady amin'izay mafana foby amin'ny fanaovana asa fampona ny fiangonana misy andro zareo any ony dekona bro-piangonana mpievitra ra sano aza raha tsy lasa saina indray hoe aika izy ireny koa namatsika ka tsy voamaika raha ve tsara izany raha niry amin'izay koa mba mitombo ny isan'ny olona ao anaty fikambanana ka tsy efa ela izy izany ny tao ratsy izany ve izy anakarena sy ho tsara toerana ambonimbony eo e angatsy hitanao izy mody manao asa soabe eo anivon'ny fiangonana iny no dia tosika ara-bola dory dia sampana sy komite kanefa vola azo ny tany fikambanana avokoa zao renjera rehetra ireny indray ny tsy hitako za io koa nge raniry manana projet zay projet inona raha tevy ohatra ny te hiara hiasa amin'ity fitondram-panjakana ity izany ho aza io e inona ny tianao atongavana fa tsy azoko zany keo ve dia tsy azonao raniry te ho mpanolontsaina mpitondra ho ambony io reny marimarina koa e dia amin'ny fomba hoana ka zay zao milako torohevitra avy aminao ko eny e tsy ratsy aloha ilay fanindrinao nefa zao ianao raha hanao fangatahana momba an'izany any amin'ny fikambanana mba hahatongavanao amin'ilay toeran'ny mpanolontsaina dia tsy maintsy manao fifanekena sy fifanarahana vaovao indray ka eo indrindritsika zaoko ny toerana toy izany mantsy adivana be mihitsy amin'ilay izy hoe eo an-tanakavana ny mpitondra fa raha tafiditra eo kosa aloha vao maikitsika miakatra grady amin'ny fananakarena sy ny fananam-bola raha niry izay aloha dia marina e zany izy hoe eo an-tanakavana ny mpitondrako saingy mba efaneritreretinao kosa ve hoe mety inona ny fifanarahana takin'ny fikambanana amintsika milohan'ny hatongavanao amin'izany toerana izany ka eo indrindra zao mampisaalasalako ny amantsy ny ahiko dia zavatra sarotra ny tadiavoniko izay vao hidiko izy eo raha vao tsy mahatateraka an'ilay fifanekena nga tsy tsaronao ilay rangananao fifanekena teo amin'ny fikambanana fa hoe vonina izy ny anao sorona ny zanany vavy mba hahatongavany minisitra tena tsaroako mihitsy ka nanjinona ny teo fa rehefa nanankanao an'ilay izy ny ianao lahy dia tsy nitaterahana koa fa nivadika izy niseho tsy matahotra an'izay mety ho sahazenjaray hatraminy ranga dia ny tsy afa-beliny fa dia nanefa hatramin'ny eny lozako angamba tsy tsapa mihitsy fa misery miafina avy amin'lehibe amin'ny fiarahamonina maizina ny fesy mamatotra ny olona rehetra izay mikambanao e ary ny zavatra rehetra dia tsy maintsy misy tambiny avokoa ka izy koa miseho enjanako zao ngiaraina ny ambanin'ny rangolano no mitoetra dia saintsainy ihany ianao hoe mety ho vitantsika ve ny fifanekena raha toy izany ny taken'ny fikambanana amintsika eritrereto ihany aloha ka aza mamaika fa alaivo ambony alaivo ambany eny e aleo fa eritreretana mandalana iny ihany zany tsika koa nge efa mba anisan'ny mpanefa sy tompony vola ihany eto anivon'ny firenena sy ny fiarahamonina izany mantsiko mifari-piainantsika raha teo koa everiko fa tsy ambaka an'ireo mpanefa sy mpanao politika amin'seho azo in'ireo fa miresaka an'izany ihany ianao fa zao e hoe ahoana za io mikasa norera taratasy mba hahazo vola misimisy kokoa fa tiako ampiakarina mantsy ny dozy ny fananantsika vola sady zao aniditra fiangonana mantsy ny fiangonana any ambanivohitra dia tiako hoe omena vola avy amin'ny fikambanantsika ry zareo ny ambabona fon'ireo olona ireo ao anatin'ny komiteny fanitaran'ireo mantsy mba ho voasarika hiditra amin'ny fikambanana ny tanjoko amin'izany tsy olana mihitsy zany ka sady ny olona nge ohatra mora fitahana ihany rehefa tsy maharitra omena miraviravy amin'ny vola be finona indray fa ireo olona miseho azy io kristianina be sy manana finoanan'Andriamanitra ireo izao no tena enjakenjana inona no mampanahanao amin'izany fianao ve tsy mahalala ny hery miafa ny fiarahamonina maizinao anatin'ny fikambanantsika tadio tsara fa rehefa vo ilangilanao eo ny finoana dia efa mora foana ny ivadeny amin'izany jesosy zany azo ovaina fotsiny ny fihetsik'araka ilay fomba mahazatra fanaontsika fa sotsikarina
hainao ihany re mody manao mpivavaka be sy mafana fo mifanomponotra ny fanaontsika ireny eny e aleo fa haiko foana ny fomba hitondrana ny tetika rehetra. Zay fa soratsy izay planao zay dia hoentiko rapitso ary aleo amin'izay andefa zao tara fivorientiko ndehana re zay koa hidina any ambanivohitra fa anio mantsy ny fotoana hivoriandry zareo komity ny fanitaram-piangonana dia andeha hanatrika an'izany a. dia rovina ianao miverina za nga mijanona maharitra any fa androany any dia miverina ka le fiara katikatara vao nividintsika fa komaliny no entiko fa le fitondraka aloha ampidiriko garazy ohatra ny valabalaka mantsy izy eo dia hosoloana angamba mipesiny. ay toko fa hoe hijanona maharitra any ianao ko raha tsinonako ny zavatra toko any mbola betsaka e. eny ary rehefa lasa bonne journée vady malalako a bisou aloha ianao koa toraka izany. merci Ngiara tefo marina miarabanao rahalahy. Manahoana raha tovo tafahoana sondray ie de samota iny tompontsika ory kristianina. amen kinona vaovao sy maresaka any kinona moa fa zao hiatrika ny fivorian'ny fikambanantsika zao ndraiko sady tao hoe betsaka ny niditra mambra amin'ity zany mihitsy nga vitan'izany fa ireo mpitondra fivavahana sy ireo tompony araikitra ambony eto amin'ny firenena ngeo ny sasatsasany amin'le izy ka tsy vao mainka ary ve tsara zany amin'izay koa mba manatevin-daharana ny fikambanany tahaka ninona za zao mety hiakatra grady amin'tiako fa ahoana ka zange nahataona olona anankefatra tokony ho anankidimy fa rangaha anankiray izay ohatrany mbola misalasaly aza votsitra fajinoetra amin'ny farany rigaty ty miazo raha matovadika efa mpanjonoana mihitsy fa asa nanao akory zany sady ianao ve tsy mahatsapa fa ohatra manana andraikitra eo anivon'ny fiangonana misy azy daoly ange mpikabana atao amintsika raha tovy za ndray aloha dia efa elany nahatsikaritra an'izany so forma fotsiny angeny akanisan'ny sasany any am-piangonana sy anovoko voany amin'io asa fanompony io fa manompo belo saboba ohatra atsika daholo ny akamarony finona ndray ka zay konge ny fomba moranjonoana sy amehezana ny olona ho eo amban'ny hery miafy ny fikambanantsika sady amin'io tsy ako teniteny araka ny fepetra fa rehefa tonga ato vao mahafantatra hoe ianiny ko kay mpikambana atao fikambanana ka zay le fifanekenana ataoko tsy atao misy mahafantatra mihitsy hoe mambra ato ianao afa-tsy mivadinao rery ihany fa raha tsy zany tapaka ny tentanao raha ianao no misehoseho any amin'ny olona any hoe mpikambana ato amin'ity fikambanana fiheziny fanahy ny fiarahamoniny maizina bakeo ny Beelzebob ty zany mihitsy fa zao hoanandray ho ianao efa mba fantatry olona mikasa hiditra ato anatin'ity fikambanany ity ve fa tsy hafabela ntsony raha vao tafiditra ato asako ny sasany angamba mbola tsy mahafantatra raha tsy rehefa tena tafiditra lalina vao ampahafantarina azy zany ratsy zany koa ange tsy ho tafiditra ato mihitsy ry le rony marina kosa aloha zay nambaran-dratovo zay reo efa mahalala indray moa efa sitrapony azy satria hoentin'ny fitiavam-bola sy ny fititehanan-karena ohatra antsika zao ihany zany tokoa ny hoe ny olona rehefa jamba ny fitiavan-karena dia tsy mampaninina azy mihitsy ny hanao fanekena amin'ny hery maizina amin'ny lehibentsika tahaka ninona ny azo ao le pastera ao aminay ao miseho azy mafana fohery amin'ny fitoriana teny rehefa isaky ny alahady fa mbola hojonoko mambra ato amin'ny fikambanantsika iny aizany tsy hayanay keo rehefa motambatambazako amin'ny vola be sy ny tambitamby ka zay keo nge le hoe ny lemilemi-dradity ny azonandravorony ainao ihany
sady raha tefy zao ndraiky io ve moa no atoro an'izany tsy anareo ara ve ny tokony hampianatrako nareo ange ny tafiditra talohako tao anatin'ity fikambanany ity saingy efa mitovy zao tsika satria efa samy matianina avokoa zay ko zaloha ka zao ary ahoana indray zany fiomandeha zany fa hoe mitady olona misy folo mahery eto amin'ny firenena no lehibe antsika atao sorona zany ihany koa sady toa hoe ao anatin'ny roa volana angany fiam-potoana anaovana azy tsy haiko aloha zay tena fahamarinany rehefa mivivoriana rehefa avy eo vao fantatra zay tena marina ka ry zalao ambonimbony ao ihany ange ny tena sibla amin'io raha ny fahalalako azy raha tefy fa zao akombony mivava rehefa nivelany ihany fa sao tsika senao indray ny lazain'ny olona fa be risaka amin'izany io tsy atorinao amin'izany ray aratova zany raha teo koa nge ny fepetra atao anaty fikambanantsika fa tsy laza nanambara nizaniza mihitsy zay resaka mandeha atao anaty fikambanany zany indrindra mantso ahy ary andao amin'izay hiditra ao amin'ny efitra fivoriana fa efa manomboka tongatonga daholo ange ny olona raha tefy eny tokoa ary aleo aloha avoaka amin'izay ny rozy mainty fa tsy mivainy eny ambaravarana ma tsy izy iny zay vao tafiditra ao ay tokoa moa ry ary aiza moa ny aty eo no nataoko ty anaty kitabiko ty kaiko sady ty rozy mainty ty koa no amantarana fifampikambana atao amin'ny fikambanany mpanefoefo sy mpanan-kareny eo ambany vahoa amin'ny Beelzaboba filohan'ny fiarahamoniny maiziny tsika ka andao amin'izay ariditra tao nira fanombonina amin'ny alalana fanandratana sy ny fibiana koa ohatra ny efa manomboka ao anatiny eoko ao ianao mandeha aloha raha tefy dia za atao riana tandre mo adiny ny fifiarabana masina rehefa eo ambaravarana de efa mahazatra eo raha tovo firaritsy ho fanaontsika mpikambana avy eo adiny le izy ko nge raha tefy tsy dia mifakaiza firy amin'ny fifampiarabana fanaony ny any am-piangonana zay mihitsy reto zao ry zanakepamantanjaka vao tonga aleo aloha iarahaba misy ireo tsika raha tovo iany tokoa ny fitahiny tompontsika ao aminareo rahalahy arahabaina tonga so eto amin'ny fikambanantsika manahoana tompoko salama fa misaotra ianao le madamy iry zanaka rasozanany avy any Tananarivo le hoe anatevin-darana ny komitin'ny fanitarana eto anivon'ny fikambanana izy indrindra tompoko faly mahafantatra dia faly mandray ianao ihany koa misaotra betsaka dia tahanareo any eny tompontsika ianao koa toraka izany andao ary tsy maninona ajanony atao anoloan'ny fiangonana eto ve ty fiarako ty raha misy azafady tsy maninona mihitsy ka ay rehefa be olona be zany ato zany anka mbola vitsivitsy aloha hatreto zany za so efa natahotra be hoe tara andray mbola tsy tara ianao ka ay misaotra ny tompo fa tena iny mihitsy mandamy mahafianako androany voninahitra ho azy raha izany zany angeny mahatsara miaraka amin'ny Jesosy madamy ataony miavaka mihitsy ny tena manompo sy ny tsy manompo azy zany mihitsy amen ka mandrosoary aloha dia mahazotoerana madaminiry misaotra tompoko ho aminao any eny tompo ka andeha ary aloha isika hivavaka iny tokoa hivavaka isika ary Andriamanitra ray zanaka fanahy-masonao mitera sy manome voninahitra anao zahay misaotra anao zahay ny amin'ny fahatongavany ty mpanomponao ty eto amin'izao fiangonana izao rehefa notantaninao sy novombinanao ny diany aloha ihany aloha mo dia ambomboarina fetsika dia amin'izay mba hitandry zareo atao amin'ity fiangonana ity fa rampivavaka mahafana fody tsy misaotra aleo fa nampitandrina atao amin'ity fiangonana ity aza ataoko miaiky mihitsy amin'izay koa mora foana nitetika mahaboninandry zareo hiditra ao anatin'ny fikambanana dia misaotra anao Jesosy fa amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany amen ndray tena mahafinaritra mihitsy ilay mivavaka izany mihitsy ianao ange rehefa
manana fiombonana amin'Andriamanitra dia tena tsapanao mihitsy le tsiro mivavaka satria mivavaka dia resaka hifanaovana amin'Andriamanitra. Marina mihitsy izany. Izy koa nge efa nilaza fa mitady mpivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny famarinany. Izany aneo ahy mivavao izy ka aza mitsahatra. Ie. Fa ono ah? Ie, ahoan'izay? Iza moa ny anarany ramosera tsy mahadiso? Ay tokoa moa mbola tsy niteneniko madame Miro ny anarako. Ka izany ange mahatonga an-tany. Azafady indrindra re, Rabeza no anarako ka. Ay. Izany koa ny ahafantaran'ny olona eto. Ay, dia fa le mahafantatra ange Rabeza izany ko. Ie, dia fa liara iasa aminao koa amin'izao fanitarana ny tranon'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana izao e. Fa ono ah? Ianao moa izany nao anatin'ny komite fanitarana ary nge Rabeza? Za no filompanampy sady mpanolontsaina raha teo e. Ay kosa, mahafinaritra izany fa dia mahereza ny asan'ny tompo e. Sika rehetra tompoko. Dia nareo izany efa manana projet anitarana an'ity fiangonana ity sa ahoana ny mahakasika an'izay? Projet ahoana moa no tiany madame Miry atongavana? Ohatrany tsy dia azoko tsara. Izany hoe efa manana loharanom-bola manokana ve moa izany ny fiangonana hoenty miatrika an'izany sa vao hitady? Ay ve, vao eo andalam-panatanterahana an'izay mihitsy zao izay ka. Mino koa izay fa tranon'Andriamanitra no atao dia izy no hanome ny enti-manana sy ny ilaina rehetra. Fa ny tanjona dia tsy maintsy vita eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amena! Na izany aza, za koa eto vonina amin'ny na ohatrinona na ohatrinona ny ilaina? Izany ve madame Miry? Ie, tsy hainao marina fa izany tena tia manao asa fanompony e. Indrindra fa rehefa misy lana vola tahaka izao dia tsy misalasala mihitsy manao an'izany. Ko atao inona fotsiny raha ny vola eto am-pelantanana raha tsy ampiasainao an'ny tompo e. Marina izany e. Ny tompoko efa nilaza fa mampoany Jehovah ny fanananao rehetra fa lehibe ny valim-pity anareo. Tena hita mihitsy ianao fa hoe vehivavy manam-panahy sady tian'Andriamanitra. Alleluia! Amen. Dia raina ny tompo. Raha mba ohatran'izany daholo mantsy ny ataon'ny mpanambola, angamba dia ho voatory vetivety ny filazantsara. No ary nge Rabezako. Ka tsy aloha amin'izay tsika aloha iomakomana hoe tsy aloha etsy. Efa mety tonga betsaka ihany mantsy ny olona dia ho atomboka amin'ny fivoriana. Eny tokoa, ndao ary. Sady nefa tonginy koa ny filohan'ny komity. Rahabaina aloha fa navita fivoriana voalohany tamin'ity androany ity tsika Ratova. Tsika rehetra dia samota iny ny tompontsika e. Amen. Ka ahoana ny fahitanareo an'iny fivoriana voalohany iny? Azo lazaina hoe nafinaritra ka sady hita fa betsaka ireo resahatra ny anakarena sy ny anam-bola eo ambany fifehezan'ny Beelzebul. Izany ange no itenenako anao hoe tsy maintsy ho rovoka sy hivadika ho satanika ihany ny olona rehefa ampiasaina daholo ny famitany. Zara nge tena niome mihitsy nahita an'le mopera sy paster reny koa. Niseho kristianina be tany am-boalohany kay tsy naharitra fa voanjoana tamin'ny vola be amin'ny gony dia efa nanao fanekena ho ekipa amin'ny Beelzebub. Tena ray fa milay kosa aloha le hoe iezahana tsaraina ny fomba fiasa amin'ny tenany olona kristianina mba tsy nomen'Andriamanitra tsony a. Zany mihitsy e. Ary ahoana koa ny fijoroana vavolombelombe ramose farany teo e. Le hoe mody manangana club de jeunes nanao fitoriana evangelika hono miarainy isotonan'ny tanora dia betsaka ny roboka rehefa modina sy ny fiderana sy ny sisa sy ny sisy. Ay ve iny za koa ary mba niaiky amin'ny fomba fiasan'ny razoky iny Ratova. Zany ve? Sady zay nasinian'le hoe zay te hanana famatsiana ara-bola amin'ny fianarana na vatsim-pianarana isa-telo volana dia soratra anarana sy mameno mombamomba azy eo amin'le taratasy fangatahana. Ka ile izy fanaovana fanekena ho ekipa amin'ny Beelzebul. Ka nangataka tamin'ny hery Beelzebub hono izy mba hanao fanovamaso amin'ireo tanora rehefa namena an'le mombamomba azy tao amin'le taratasy ry zareo e. Zany ny tena hoe vendrana koa le tanora e. Zao ry zalasa ry zavavisa nefa manana fifamatorana amin'ny Beelzebub fa tsy hainy akory. Efa haza reny
zao le razokina matsika ny tombo grady sady vola mikarena be no azo miara iny izany ray teo koa nge nitanja ty fikambanantsika ty raha tovy ka zany eo ihany raha tefy fa ahoana indray ty ketikady vaovao ty le hoe planina petraka manerana zao tontsofa izy zany reno zany hita fi zany ko kefi ny raha malala iny ko inona indray tsy maintsy ampiroboroboana zany ny teknôlôjia mba hisarina ny saindrehetra ho amin'ny fanatontoloana anisan'izany ny fomba fanatsarana ny facebook internet ny karazana fitaovam-pifandraisana samihafa mba ahafahana mamotika sy mandravana tompo-pivavahana maro ary ny fotom-pinoany ka ny tanora zao ny tena mora lasibatra amin'izany ko betsaka sy me mitombo isa mantsy ny tanora no lina sy mora roboka amin'izany izy ireo koa ohatran'ny efa mevitsy ny lina amin'ny fivavahana fa tsy dia tena miditra lalina na mivavaka ihany fa moto mivavabavaka zany ange ho ahy nga tsy tanora ny telefônina sy tablety hoentin'ny mivavaka any amin'ireny fiangonana ireny reny ange mipirofo raha tovy fa tsy dia mahaliana ny olona firy-tsony ny baiboly sy ny firana dia aleon'ireny noentiny nefa tsy fatany fa niratsiranan'Andriamanitra sy mba tonga azy irehare ary tsy fantona fantom-pivavahana ny ambadika ireny ka mifaninana ny tehiseo fa manan-karenako ny akosa aloha niza mandrara niza mankahala dia ny fanahiniko mihitsy no mitondra an'ireny any am-piangonana ary vao maika aza mporisihako mihitsy mivady aman-janako hitondra azy amin'izay hitan'ny olony rehetra fa tsy tara amin'izany teknôlôjia zany ny raha tovy mianakavy zany mihitsy ny koa dia vao mainka deraderako raha azoko atao aza zao dia izarako tablety mihitsy misy ampianakaviana ao amin'le fiangonana misy anay eo dray eo ange zay isondrotra grady ao amin'ny fikambanany eo fa ny ambadika izay kosa dia ny ahatonga nisy ampianakaviana ho lasa fianakaviana fihezin'ny hery miafy ny Beelzeboba anatin'ny fiarahamoniny maizina ary hevitra mety kosa zany raha tovy zany efa samy te-hanan-karena sy hiala amin'ny fahantrana ihany iko tsy aloha tonga dia asaina mivadika satanika amin'izay kosa samy tsy afabela daholo na dia manovokovoka amin'ny fitoriana filazantsara tahaka ninona aza amin'ny fiangonana sy raha mihitsy raha tovo makanao mihitsy amin'izay zay angamba aloha raha te fa amin'ny fivoriana manaraka eo indray miona raha sitraky ny tompontsika nyresantsika ho vinana ho vity eny ary fa dia mandram-piona raha tova mirary fiadanana anao toraka izany koa dia samy mivavaka mba hitombo ny ekipa amenina be raha tova ianao fa tonga ato fa efa katiny teo angamy izay raha ela indrindra ary nalaky nandeha kosa zany le fiaravavao nentinao tany ambanivohitra raha zany ko sady mba nravaloha koa ilay fivorian'ny komity mifanitarana tao amin'ilay fiangonana ka nanao ny izy tany raniry naompo sa nandamoaka tsika indray rehefa manao zavatra tsy miala main izany raha tefy zahay mihitsy ilay anisany mba mahafinaritra amin'ity vady malalako ty tsy very mandeha mihitsy taky ninona ny mbe aza mitena rehefa andalovako fenao angaho ka tantarao amin'izay ary aloha hoe nanahoana ny tany eno tsara ary zao vao nigadina teo atoky tamin'ny mpiangonana aloha ny fiara dia nisy an'izay atao hoe ngiarabe zay nandray izy le ry ngiarabeza filompanampy eo amin'ny komity mifanitarana izy io sady mpanolo-tsaina raha teo vao niresaka tampoko ny anao lahy dia efa nataoko babo amin'ny fihetsiko sy ny fanaovako amenina sy alolo amin'ny anaran'ny tompo sy ny sisy ohatran'ilay fihetsika amboarina fataontsika reny dia ahoana koa nylobava mihitsy ngiarainy fa hoe voatiorengy ianao ny filazantsara raha ohatra daholo ny ataon'ny mpanambola dia mody nataoko hoe raha volozano ny ilay nanaovana ny asan'ny tompo na ohatrinona na ohatrinona zany mihitsy nefa tsy eny fa
ny amotika amin'ny fivavahana kristianina sy ny atonga ny olona anao saritavany ambadika izany. Finina indray izay ny anaovako hoe raha vao nahare fotsiny mivavaka hoe misy vola be anaovana ny asan'ny tompo dia efa mibitaka. Sady ny olona amin'izao anie na mpivavaka betaka n'inona aza dia tia vola sy arena Rahatefy. Dia toy izay ny aloha mitantaranao liana be mihitsy amantsy. Dia avy eo amin'izay tafiditra lalina tao amin'ny fivoriana izay mianakavy. Le pastera amin'ny tsy tao fa mbola namonjy ny fivorian'ny synodam-paritany io. Dray. Dia izay mba amin'ny filohan'ny komitin'ny fanitarana ary mibirao manontolo amin'izay no nanao ny resaka ny databatra boribory. Dia natomboka tamin'ny famompom-pivavahana finy fotoana. Izy mianakavy amin'io mikipy daholo. Zaho kosa amin'izany nanararotrana mafy an'le ravin'le rozy mainty eo ambany latabatra mba voampy be manaiky sy maso be tsy mahita ary zareo niseho kristianina. Vita tamin'izay ary tia mivavaka. Dia ahoana? Avy hatrany dia izany nomen'ilay filoha fitenenana raha vao vita ny teny fampidirana nataony. Dia tiany tena nahavariana Rahatefy. Inona Raniry? Nesoron'izy mianakavy teo ambony latabatra teo daholo ny baibolindry zareo fa nampiriminy tany anaty kitapo sy poketra. Dia ny sasany aza ohatran'ny sireny izany nampirina an'ilay baiboly. Ka manan-keritsy ina ilay ravina rozy mainty nafafinao tao ambany latabatrako. Nga vitan'izany namoaka fofona manitrana nentoento be eran'ny trano fiangonana ilay ravina rozy mainty. Esinaritra izy mianakavy fa nitsimpina an'ilay izy tao ambany latabatra daholo. Samy mitondra nody avokoa. Zany kin'izany fa misokatra ny lalana koa. Dia amin'izay tsy mba nisy nandinika hoe rozy mainty avy taizy ireny fa avy hatrany dia mifandrombaka nitondra nody ry le dondriny isany. Ka izay le maso be tsy mahita avy amin'ny herimaizy ny fanaharatsika odry. Izany ny tena hoe vao fitaka. Fa tia le ngiara-beza no nidikina saika tsy hitondra fa hoe atao inona hono ravina rozy sady amin'izay rozy hafahafa. Dia inona no nataonao? Mody ny kapokapohako ny sorony ankavanana. Dia nataoko hoe mba ataon'ny olona embika manitra ao an-trano Zamy io sady miantso an'ilay fanahy lehibe atsika ihany anakapo mba hiasa ao fanahy fahajambana avy amin'ny herin'ny maizina. Dia izany tsy anaiky fa nitondra nody ihany. Izany angeranira no vaoko hoe reny izao kristiany reny indrindra no tsy maintsy azero tonga feheziny fanahy Belizaboby. Samy mihitsy Rahatefy. Dia aleo fa toizako ihany ny fitantarana. Dia toizy tokoa moa. Dia avy eo amin'izay hoy ianao raha vao nandray fitenenana dia hitako falifaly sy miramirana ery ny endrik'ireo kristianina mora fitahana. Ka tsy izany fa vao niteny aho hoe izao anome vola anaovana an'izao fanitaram-piangonana izao dia fantehaka ny refidrefitra izy mianakavy. Tsara kosa izany. Tsy vitan'izany fa mody nataoko hoe za koa manana fikambanana afaka manohana tsara an'izao asan'ny tompo izao. Izany hoe hanao sponsor. Saingy mila manao taratasy fangatahana ho dia raha eketsika dia miara-manao sonian'ilay izy ny komitin'ny fanitarana rehetra miaraka amin'ny solitena mpandray ny fanasan'ny tompo vitsivitsy atao an'ivon'ny fiangonana. Dia nanaiky very zareo? Odry aizany tsy anaiky eo tsy mahalala ny herin'ny Belizebuba. Vao navoakako ilay taratasy dia avy hatrany dia tsy nisy alaharo fa tonga dia todiny izy mianakavy nanosiny amin'ny kovendrana ka tsy mba mamaky tsara an'izay voasoratra ao amin'ilay taratasy. Nefa ilay izy taratasy fanekena ho fehezin'ny Belizebuba sy hiditra ao amin'ny fikambanan'ny mpanan-karena eo ambany fifehezan'ny fiarahamonina maizina. Ka efa tratry ny maso be tsy mahita tamin'ilay rozy mainty daholo Izany ny tany Rahatefy. Tsy maintsy hitombo grady ao amin'ny fikambanana ihany sika fa dia pastera ao amin'ny fiangonana sisa nandrasana anaiky hanao sonian'ilay fifanekena dia efa savary. Tsy tahitranao fa tsy maka izy io hoe tsara ny aza ve tsy miala vola amin'ny fiangonana dia amin'izay koa mora amin'ny foana ny taonan'ireo mpivavaka ao any mba halatevin-darana fikambanantsika. Izany mihitsy. Ary tsy ho ela ihany koa izay pastera izay dia ho membre ao amin'ny fikambanana Rahatefy. Izany indrindra mantsy. Izany io ihany fa mba tantara ho amiko kosa indray aloha fandeha amin'ny fivorianareo tany. Inona ny zava-baovao tany? Eny tsara ary hafa anjarako indray izao mitantara aminao. Alefaso ary. Dia izay re izy Raniry izahan'ny fikambanantsika maneran-tany mifehan'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fanatontoloana
ary ny mpitondra rehetra eo ny firenena tsy maintsy ampidiry anatin'ny fikambanana fezim-Belzebouba avokoa. Zany Na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana efa na dia hatramin'ireo mpitondra fiangonana maro samihafa aza. dia inona hoy izao ny tetikadin'ny fikambanana raha ny eto Madagasikara manokana ka? Zao tsy maintsy kelena izay ampidangana ny vidim-piainana mba hahatonga ny olona itototo etsy zany hoe atao krizy sy miaina ao anaty fahantrana lalina ny vahoaka. Rehefa izay dia ezana piroboroboina aloha ny karazam-piangonana samihafa eto Madagasikara mba hisintonana ny fon'ny vahoaka hiala amin'ny fahantrana sy dodododony hitadiavana fitahiny. Tsika malagasy mantsy malaza ho mpivavaka be araka ny fijery ny vahiny azy. Ao anatin'izay nefa dia taonina tsikelikely ho amin'ny fampianaran-diso ny sainy. Amin'izay koa mora foana ny aniken'ny olona ny Belzebouba. Dia amin'ny fomba ahoana? Ohatra hoe atao mahasovana fanaovana kolikoly mba ahatonga ny olona ho tia vola raha niry efa na dia eo aza ny ady atao amin'ny kolikoly etsy ro. Ka tsy ho fampandriana drisa fotsiny moa reny? Izay indrindra. Dia izao koa izahana piroboroboina ny teknôlôjia mba hahatonga an'ireo mpampiasa azy ihany anaty fombakomba mifanahy ratsy ny Belzebouba. Ka rehefa ela ny ela dia tsy maintsy ho mambra ny satanika ihany izy ireo raha tsy mitandrina satria betsaka fomba azo matorany olona amin'ny alalan'ny teknôlôjia io. Finna ohatra amin'izany ny Facebook, Instagram, ny internet, sady ny tanora anie tena liana sy mora tafaroboka amin'izy io raha tefy. Ka zany mihitsy. Fa zao koa ranira mitady sorona atao eto amin'ny firenena ny filoha fikambanantsika atao anatin'ny roa volana. Sorona? Eno sorona. Zany hoe mila raha latsaka anie zany raha tefy. Ka zay le soronako. Eny afaka ny anao inona moa sika rehefa izay ny ilay. Ity koa saky adiniko fa anina vaovao apetraka ihany koa ny anetanana an'ireo mpandraraha vahiny ampiasa vola eto amintsika. Ka tsy efa ao anatin'ny fikambanam-be ampanankarena fezin'ny Belzebouba ny an-dafy koa zany ireo mpandraraha ireo. Za hoe mola avy sady efa nisinisy ihany ireo tonga nanatrika ny fivoriana tao fikambanana misy antsika tao. Ka io anie na vola vahiny na vola malagasy na vola aveza na vola aveza dia eo ambany fifehezan'ny Belzebouba avokoa raha tefy. Zay kosa aloha fantadidinao moa Ratovo. Ratovo? Ratovo Ay, tadidiko Ratovo ka fa ahoana? Tombo grady ny adala fa hoe nahatafiditra olona efatra ao anisan'ny mpiambanao amintsika hono efa tokony ho dimy fa ny anankiray mbola misalasala. Mbola vereziko lavitra be zany raha izany. Ny azy zany voadimy fotsiny fa ny antsika efa iray fiangonana manontolo mihitsy atsy ho atsy. Fihinana ndray? Tsy taitra ianao raha tefy tsika indray dia tsy maintsy tafa. Ny antsika vola serena ary voninahitra eto amin'ny tany amamonina ihany ny tady avintsika. Siora mihitsy raha niry zany eo ihany fa zao ahoana? Rehefa nandinika dia aleo ranga atao ihany le fangatana amin'le fikasako raha niry. Le inona moa izay? Le hoe mba ho lasa mpanolontsaina amin'ny fitondram-panjakana ka. Fa nga ianao vonina ihany? Tsy vonina ve dia hanapa-kevitra raha niry. Ianao ihany io koa. Raha vitanao ve moa ny tambon'izay fifanarahana takin'ny fikambanana amintsika? Inona ny olana fa atao e? Matoa arangam rosy dia vitako io ny afara ve mavita dia zany tsy ahavita. Fa tandreminao kosa nefa raha tefo mivadika amin'ny fifanekena. Tapaka ny tendanao raha vao mikivalavalo eo ianao. Hainao ihany fa tsy misy avabela moramora amin'izao raha vao tsy matateraka amin'ny fifanarahana. Sady tsy maintsy misy tambiny io na tianao na tsy tianao. Matoky ahy ianao raha niry teny-dehilahy aka tsy miemotra tsony. Eny ary koa. Ary ahoana le taratasy fangatahana vola nampitondraiko anao? Efa mivaly ve? Mety hoe rehefa tapitra tanteraka mihitsy ny fivoriana izay iny vao mivaly. Mino koa fa ekeny jalaloha misorona ny fikambanana iny engany dia ahoana ihany ny fanapahan-kevitra raha beza. Ny fotoana ankehitriny mandeha ihany ka zay indrindra izao no mampisalasalako. Fa ahoana mihitsy raha beza, inona indray mampisalasalanao eo zao? Ka zao ange Ratovo ianao milaza fa tsy maintsy tanterahana avokoa izay zavatra takin'ilay fikambanana rehefa tafiditra ao. Ka rehefa tianao ny ahazonao ny vola sy harena dia tsy maintsy zaiko.
Ka tsy tena mazava amiko ange hoe inona marina moa zany ny tena takihina amiko rehefa manaiky hiditra ho mpikambana Ratovo? Fa le rangahy ary ve zazakely sa ahoana mihitsy fa tsy efa noazavaiko taminao ve hoe rehefa tafiditra ao amin'ny fikambanana io ianao dia manampy sy manasoa ny mpiarabelona aminao. Amin'ny fomba ahoana? Ampiny fikambanana ianaoko, afaka miara-miasa amin'ny olon-drehetra ihany koa ange ianao malalaka ny sehatra sady arakaraka ny asa vita no hitombonao grady. Grady? Fa grady ahoana koa? Ohatran'ireny any amin'ny orinasa reniko. Rehefa hitan'ny lehibe ianao hoe mahavita ny asanao ara-dalàna sady miasa tsara dia miakatra ambonimbony ny toeranao amin'ny orinasa. Dia iza nefa le lehibe an'ilay fikambanana ka? Raha be izy tia koa le retsy dia be fanontaniana ka. Manoatra noho ny polisy manao fanadihadiany ireny na ka zavatra tsy azo ange mampiazo azo Ratovo ny ahiahy koa tsy evanana. Sy rehefa tafiditra ao re ianao mahita azy raha be za. Sady tiako ihany koa ny manamafy fa rehefa tonga ao ianao dia ho afa-po amin'ny fandraisana. Ny ao amin'izany fikambanana izany ange raha bezaka tena mahafinaritra angamba dia hitolagaga mihitsy ianao raha tafiditra ao Na izany azy. Maninona ianao ny teny fa tsy dia ilaina ny mivavaka sy manaky-po amin'Andriamanitra rehefa tafiditra mpikambanao. Nefa nisan'ny tanjona ihany koa ny tomana olona ao amin'ny fikambanana. Dia ahoana koa izany? Ianao ange afaka mivavaka ary ny fivavahany indrindra aza no isarihana ny olona hiditra ao amin'ilay izy. Saingy ny lehiben'ny fikambanana no mibaiko sy ny manoro lalana amin'izay zavatra rehetra ataonao any am-piangonana. Ahoana koa izany? Fa angatsy Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana no mifesy akato avy teny amin'izay rehetra atao Ratovo? Fa raha be zotony ve izany dia tsy mety mihitsy raha tsy mahafana fo amin'izao fivavahana izao Oka kosa aloha Ratovo fa izy ange no efa nekeko tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainako izy raha teo no ametrahako ny fiainako rehetra ka izay sitrapony rery ihany no arahako ka. Sy raha be izy dia tsy mba ho mpanan-karena sy ho mpanefoefo tahaka anay izao mihitsy izany ianao raha izany ko. Fa ahoana mihitsy moa? Ny tenin'Andriamanitra aza anie milaza hoe fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo kinona ny dia mampalahelo ahy na dia tsy hanan-karena azy eto an-tany Ratovo Jesosy koa efa niteny fa ampy ho anao ny fahasoavako izy ka tsy misy tokony hampahory ahy mihitsy eto amin'ity tany ity Tena mampiomea mihitsy ianao ty rabezaka. Marina moa ianao laza fa sahirana amin'ny fidiram-boly nareo mianakavy dia izao indray ianao miteny amiko hoe tsy misy mahahory. Marina izany ko. So dia heverinao ary fa na tsy mpanefoefo sy mpanan-karena toanao ary za ty dia hoe tsy manam-pahasambarana? Dia inona zany izao ny fahasambarana amin'izao fahasahirananao izao ka? Ny fananako an'i Jesosy ato anatiko ny tena fahasambarana ho ahy Ratovo tsoroko aminao fa raha ny haren'ny tany izany no hanorenanao ny fahasambarana ary ny mandrakizay anao dia ho very ianao. Fa nahoana? Ka na ho azonao daholo ary ny harena sy izao rehetra izao nefa very ny fanahinao dia inona ny soa azonao raha tsy Jesosy ny tompon'ny fiainanao mandalo ihany angeny eto an-tany Ratovo mba hevery ihany izay isy ny fanahinao rahatr' izay miala eto ambonin'ity tany ity ely izany rabeza nakihiditra ao amin'ilay fikambanana fotsiny ianao sa tsy? Izao rehefa nandinika dia oka mihitsy aloha amin'izao ka ohatra ny tsy mety amin'ny finoko matsy ilay izy. Tena tsy mety mihitsy moa izany fa tsy hoe ohatrany ay kosa aleo ary ahy zany andeha rehefa miziriziry amin'ny hevitra ao ianao za koa mbola maika. Na izany aza misaotranao ihany ny tady asa ho ahy saingy miala tsiny fa tena tsy mazoto amin'ilay izy Ratovo. Dia afaka didy aho zany rabeza fa nandrosiko taitsy ny rehatra. Andriamanitra nanome fahirabezany tsy nambinina. Tsy hoe izany fa
le anao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny tsy mety amiko raha tovo ka nefa zao ianao raha nanaika na ny mpiara mivavaka aminao aza angamba ho rarakivy mihitsy ahita ny fiovan'ny fiainanao. Tsarovy anefa fa na dia zao fahatongavako aty izao aza dia mety tsy hahafabelanao maninona tsara zay fa leo angatadalana arabe za velomy ianao odry ary oatra ny tezitra nge ny fahitako anao zany raha tovo sady toaiza sady tapoka teo ary ty ianao veloma dia tahin'ny tompo ianao rabe za eny aryko finona ko ary nahatezitra ny ratovy tapoka teo zany izy raha tsy ohatran'ireny olona vinitra be ireny mivoaka any sa ve za tsy nanakiditra tao amin'ilay fikambanana ny natezitra azy ko za kosa aloha tsy tereny fa manana ny safitoko ako miazy sitrapon'Andriamanitra ihany ory ary inona koa ty rozomena manompo mainty teto ambonin'ity seza ampetrahan'ny ratovy tety manitra mety rozy mifidiny tany angambo zao ty dia latsaka teto aleo rangaha ampiarahako amin'reto rozy ato anaty vazy reto raha ilainy ve ty tsy hiverina ihany izy aka azy dia izay nga rabeza reseo lahatra ilay pastera fa tsy ho vitany ty fiangonana ity izay vao afa-baraka etontsika mianakavy ka izahko ary ange mba gaga ary madaminiry tsy azoko mihitsy hoe inona ny antony tsy anekeny pastera n'ilay fanohanana anaovana an'izao fanitaram-piangonana izao tena sarotiavina tolandomoaka koa anie zany ty pasteranareo ty ringa rabeza raha izany ary so kosa ary dia mba heveriny fa misy zanabola le vola omen'ilay fikambanana dia izay no mampanahy azy fenao ve ahoany efa hoe omena fotsiny ho a le vola fa tsisy an'izany ampindramina nasamborony izany sady tsy mety amin'ilay fikambanana kosa mampanjana bola izany asa soa ary ve nataony dia izy indray nampanjana bola ringa rabeza eny saingy tsy misy azo atao aloha rehefa pastera ny tsy manaiky amin'ilay izy satria izy no mitondra ny fiangonana ka manana ny fahefana ambony indrindra amin'ny fitantanany ary sy fanapahan-keviny ihany no tokony arahana araka ny maha-olom-boafidin'Andriamanitra azy dia noho ny fatahorana amin'ny pastera izany ny tsirosoana anaovana an'ilay izy raha azoko tsara tsy hoe noho ny fatahorana azy fa izay aloha ny fahefana lehibe dia manaiky an'izay lala dia ahoana izany raha tsy manaiky an'izany ny fiangonana ka na tsy anaiky azy izy rehefa izay aloha ny fandaminana madaminiry dia mila katoaviny izay raha sa manokana aloha dia aleo alefa misitaka lavitra be io pastera io raha izany alefa misitaka ahoana fa tsy azoko ahonganako andray kosa tsy sitrapon'Andriamanitra nge izany mitovy amin'ny hoe mikomy amin'Andriamanitra ihany ny fiangonana raha izany no eritreretina tao na izany azako izany efa mihita hoe manohitra amin'ny planin'ny tompony tsy faneken'ny pastera no fangatahana fanohanana ento manitatra amin'ny fiangonana any amin'ilay fikambanana vina ny mahatonga anao hiteny an'izany ka heverinao fa sitrapon'ny tompo moa izao fa metra sakana tsy azahoana manao fanitaran'izao izy aza miteny hoe ataovy ny trango dia akasitrahako izany ny tompo ka tsy hoe le fanitarana ny tsy sitrako pastera fa le vola tsy fatapeviana sy tsy mari-potitra avy amin'ilay fikambanana mihitsy raha matoraniry nareo mianakavy mihitsy koa anie izany ny saritiavina tolandomoaka raha izany ny vola efa misy mipanohana efa vonina sy anampy sy karakara ko izandray na hita olona sy fikambanana manana tsara-pana ohatr'izany ny tenin'ny tompo ao amin'ny baiboly aza ny arabeza dia efa miteny mihitsy hoe ny zavatra rehetra ho izy dia miara-miasa avokoa eny saingy aleo aloha hijanona ka so koa dia hiteraka korotana eto amin'ny fiangonana ka izay vo hanome fitoerana ho an'ny devoly nareo ihany angeny ny hanome fitoerana ho azy raha tsy vita hoe fanitaram-piangonana io angamba dia ho afa-baraka fa tsy vita ny tempoly sady izay indray mpiangony efa sahiran'ireo dia mbola hitakoniana vola ohatrinina indray anaovana an'io ka Jesoa manana ny hevitra hitondrana ny fiainany tsiraraiko ny fikelezanainao aminy koa tsy foana tsy akory raha zaho aloha ianao resena lahatra manoka ny pastera mba mariny aleo miala nenina ihany fa sao dia hoe takizay
ny takizay sy ny tsy misy any mitovy ihany e. Ny fikambanana mpandroso sy ny fiangonana amin'ny fantarana verangaty efa sponsor matanjaka dia nareo indray tia no mitady andany tolo-tanana omenay. Indrindra moa fa tia le pastera miseho azy io tsy mila fanampiana. Na izany aza misaotra betsaka anao ihany aloha tamin'ny fitadiavana fanohanana hoentina mampandroso ny fiangonana madaminiry. Hitan'Andriamanitra daholo izao fotototoana izao. Izany any ao ahy raha misy olona fatra-paniry ny zava-panady izay mpandroso ny fiangonana ny tadiavy indrindra hoy mitenin'Andriamanitra. Amena. Za mihitsy anie izao nikofohako mafy ohatr'izao e. Dia mahazo tohatra any amin'ny fanompoana ny tompo e. Raha maharitra hatramin'ny farany mantsika dia lehibe ny valim-pitiavana any an-danitra. Alleloia. Fa izao ahy Ie, ahoan'izay? raha tsy mahadiso, inona moa izany izao ny asa ataon'ny Arabeza? Ny asako ve? Ie, kiza indray ara ny Arabeza fantatro ankoatranao eo raha tsy ianao e. Ka maninona e? Ka za io ange izao mbola vao eo am-pitadiavana mihitsy amin'izao e. Izany hoe mbola tsy miasa izany ianao io amin'izao? Izany mihitsy. Vahono nga ianao mahita asa azoko atao sa ahoana? Mahita mihitsy ara mety aminao ilay izy ka. Lazao aloha fa sao dia mamety amiko izany madaminiry. Ka izao raha mety aminao niditra amin'ilay fikambanana misy anay dia avy hatrany ianao dia mahazo asa eo ny eo ihany. Izany ve? Ie, sady azonao daholo izay ilainao ninona tadiavinao. To avy hatrany dia tanteraka amin'ny nofinao. Fa tsara karama be nga ilay asa sa? Tsarak'izay eritreretinao koa fa ianao ve ahoana e? Mba marina hoe fa inona ilay fikambanana? Fikambanana mitovitovy amin'ny mpanao asa soa ilay izy. Ohatran'ilay niteneniko anareo ireny hoe tia manampy sy manome vola e. Dia hono inona no ilaina raha hiditra ao amin'izany ka? Mifanekenao anao an'ilay fifanarahana fotsiny ka. Tsy dia mitaky hoe zavatra sarotra be, fa rehefa manaiky anao an'izay zavatra angatahany fotsiny ianao dia efa mety. Fa inona ohatra ilay fifanarahana? Ianao tiako ohatra ny be fanontaniana ka. Raha vonay asa fotsiny ianao ka te ho afaka amin'ny tsy fananam-bola dia ampidiriko. Rehefa tonga any ianao mahita izy. Eny e, na izany aza aloha aleo diniana ihany dia manontany ny sitrapon'Andriamanitra madaminiry. Aza miandela fa avy hatrany dia tapony hevitra Arabeza. Tsy hitako ny izay tokony hoeritreretina amin'izany eo. Efa fahasoavana tolotry ny tompo anao izao ve dia ho ampiandrasana ela indray? Ny any ahiko olona amin'ny fotoana andiny ihany eoko mba marina moa. Maninona tsara hoe raniry? Izany hoa tsy manaiky ny pastera amin'ilay fiaraha-miasa amin'ny fikambanantsika. Fa maninona hony? Ka hoe tsy maharesy lahatra azy hony. Sao dia nisy olona tsy nankasitraka indray ary tao amin'ny komity ny fantarana dia ngiapaso no midrokodroky anakana n'ilay fiaraha-miasa. Tsy etsony raha tefy mety misy be fialonana koa angamba ny olona ao amin'ilay komity dia manao azy tsy hahatanteraka amin'ny fikasantsika. Dia mety ho iza nefa? Osako iza mahalala raha olona mahafantatra antsika any ambadimbadika any dia mialina antsika amin'reto harena sy fananam-be reto. Izay keo aloha dia mba ahoana ireo komity sasany vao nafantatra hoe tsy nikeny dadapaso ilay izy? Toa ny hoe mizara roa angany ny hevitry ilay komity. Izany hoe misy izany ireo manaiky an'ilay fiaraha-miasa dia misy ny miandany amin'ny dadapaso. Fininana indray? Aleo afa ataontsika fomba be korota ny fiangonana io raha izany. Dia ahoana ny atao? Ireo efa nanaosiny tamin'ilay taratasy fangatana tamin'ny voalohany tamin'ny fivorianareo voalohany aloha dia efa tsy afa miala intsony. Efa voafantatra tamin'ny sinihany ireny. Ie. Dia ireo tsy manaiky indray andraisantsika faipetra dia tadiavina izay tsy maintsy hahatonga azy eo ambany vahony Beelzebub raniry Za koa efa nieritreritra an'izany ihany ho aiza nefa ireo e. Rehefa miseho mafy atoka dia alefa any amin'ny varotsy mifody fa zao. Aleo tsika tsy manova fetsika fa toizana foana ihany ny fifaneresenana amin'ilay mpivavaka amin'ilay fiangonana. Izany mihitsy. Dia atao ohatran'ireny olona kristianina mafana fo be ireny mihitsy ny toetra sy ny fihetsika dia mody tsy mihafahafa dia miezaka ny mandray anjara sy manao anara-bola amin'izay asan'Andriamanitra amin'ny fiangonana foana tsika. Sa ahoana ho ianao e?
tena hevitra mety izany raha tefy na zao koa le olona nitahiran'le filana rozy mainty any an-tranony ireny no bakeo tsika ty ambadika amin'ny hery miafiny belzekomba dia mizototra amin'ny planina rehetra. ie izay tokoa raha tefy iny rozy mainty iny mantsy no toy ny fitaovana ifandraisany bakeo nandreny olona ireny. marina mihitsy izany. sy taitra ianao fa amilaminy io hoe olona tokony ampitombo grado atsika eo amin'ny fikamanana ve dia avotsitra indray. no alesiko fa zao raha tefy tadidinao moa ilay rabeza izy le rangany teneniko anao hoe nandray voalohany indrindra teo atoko tamin'ny mpiangonana tamin'ilay zavo nanatrika fivoriana ny komity ny fampitarana tany am-pendohany iny. manina iny ka tsy izany fa zao izy moa kay mbola tsy anasa dia sahirana ra-pivelomana be ry zareo amin'izao. grany tarihina hiditra mpikambanao fikambanantsika raha matotea tsika indray tsy elan'ny planina efa kalma fotsiny ianao e modina presako teo ingarainy nambarako azy fa nariana vetivety sy lasa mpanefefo ianao raha ao amin'ilay fikambanana misy anay ianao no mitady azy dia ahoana nyseho be fanontaniana fa nilangolangioko teo ingarainy hoe asa sosy fanampiana mpiarabelona ho ano atao sady afaka miara-miasa amin'ny fiangonana mihitsy ilay izy mba hanaovana tosika amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara. dia nanaiky izy satsilo e mbola eritreritra tsara hono izy aloha dia ezaka nomanomana dossier. sy mety izany fa angatahantsika ny herin'ny belzebuba mba aboazy fa ny fahitanao azy hoe aloha kristianina be sa hoany izy aloha kristianina be raha fijeriko azy aty ivelany fa rehefa ny amin'nisy azy ihany ny tsaiko zany aleo fa tsy mainty zonotsika hatramin'ny farany zay rabe izay arono nanao ahoana ihany mivalin'ilay fangatahana vola be tany amin'ny fikambanantsika raha tena sy nekendry zareo le izy ka zany ay tsara kosa izany zareo aza hono nankasitraka dolika tena hitomby ihany ny fahasambarantsika raha izany hitombo indray ny arena sy ny voninahitra mahabe pitsiriritra tahaka ninona dia hono dia inona ny tambin'ilay fifanikena amin'izany fangatahana nataonao izany izy aloha mbola tsy niteny mety hoe rehefa tonga eo amin'ny toerana mihitsy azy zay vao lazainy ny tambin'ilay fifanikena dia tatero zany izay zavatra takiniko hainao ihany fa tsy misanga ny fikambanana fa ny azy rehefa izay dia izay ianao indray ve moa natoro an'izany kalma ianao fa tsy maintsy vita iraniry zangy mila fanampianao eny ampiko ianao fa zamanahy sady ataoko ahoana koa moa no tsy hanampy anao raha tefy hatr'izay tsika mivady ny fanohana foana ka rehefa tafita indray ve vao hifanary izay indrindra mantsiko dia ahoana ry izany ny ataoko hoe sahira-tsaina mafy alarabe izy tia marina anaikiditra amin'ilay fikambanana ny lazay madamin'ny hiry ihany mba hitako asa sa tsy raha le filazany soam-panantenana nataony aloha dia tena maharesy lahatra ny sady mahavelom-bolo e nambara mantsy fa vola be tsy toko tsy foroana no azo raha vao tafiditra amin'izany fikambanana izany izy koa nilaza fa ny akamaroan'ny mpikambana dia mpivavaka avokoa tsy misy mahoro izy fa sy ilaina dia azo daholo kinony izany fa dia atao velony raha fahatrany zao nefa aleo ihany aloha fa tarina ny sitrapon'Andriamanitra ka ndro dia misy ambadikako izay vao hidika izy io fa tiako nefa noatra mampieritreritra tamin'ny ara-tovina ny mety olo-trasa iny dia niresaka fikambanana koa izy nambarany fa raha vao tafiditra mambo rao izy dia efa asureny karama sy ny fiainana rehetra marina raha tsy mampieritreritra raha atao izany mifampitana inge amin'ny zavatra nambarany sy madaminiry dia sahala mitovitovy ihany sangy tsy fantatro dia hoe mivakafantatra ve izy ireo sa samy hafa mihitsy ary so dia mba fifandrifian-javatra ary fa ny saiko nefa lasa lavitra be kosa sady ny mahagaga dia olona samy hafa raha ny fahalalako azy
kanefa dia samy mafana fosomanana ndraikitra amin'ny fiangonana misy azy avy. Fa ahoana ary? Aleo aloha mandinika tsara ihany ka. Ny tenin'Andriamanitra raha teo efa nilaza fa fataro ny zavatra rehetra. Ary fa mifiry aloha izao hoe ay izao efa atoandro be, mandeha koa izany olo izany e. Andre ary inona koa izany manitra be izany e? Manitra manentroentro be mihitsy ilay fofona. Ary aiza ary izany fofona izany? Marina tsy reto voninkazo atao anaty vazy reto izany. Ao e, tena mireto voninkazo reto mihitsy. Ao e, oroako tsirairay. Tena tia sy mainty tia izany manitra be izany. Hoay, manentroentro. Fa nanina ary tia mamoaka fofona manitra be sara amin'izany nefa hatr'izay tsy ohatr'izany mihitsy. Mba hafakely indray tika. Dia ahoana raha tefy félicitation aloha fa nahazo toerana ambony eo amin'ny fitondram-panjakany e. Saotra raha tova, dia mba mahazoko nareo izay riny e. Dres tsy taitra ianao fa alefa milamina daholo ny planina rehetra e. Ka ahoana ny fihetseham-po amin'izao nahavoatendra anareo lasa mpanolontsain'ny fitondrano izao? Tena faly aloha e, faly ah, tena faly ah. Zany ah. Faly ako. Manaova zany rahako mpisaorana fa na seza tsarako. Dre zany ndray ve moko adinoana raha toa toko ty ny contrat mifanarana tamin'ny lehibe amin'ny fikambanana koa tsy maintsy mbola ifaina e. Ka tsy maintsy hoe manefa ny fifanekena natao tamin'ny Beelzebub rehefa azo izay nilainako. Manome ny tambony e. Zany mihitsy mitovy amin'ny zalahy kristianina any am-piangonana ihany io raha tefy ataoko ty rehefa nivoady tamin'Andriamanitra ny olona ray tamin'izay nahatery sy nahaporotra azy ka nahazo valom-bavaka. Fitahiana dia tsy maintsy manefa ny voadiny e. Raha tsy izany dia mahazo heloka no sady mahazo loza. Zany ingeo ahy e. Beelzebub lehibe ny fikambanan'ny mpanefoefo sy ny mpanan-karena ihany koa tsy hanaiky velively raha vao azo izay nilaina ka mivadi-panekena aminy. Sady tsy ataony hafa-bela mihitsy raha vao mitady hivadibadika izany a. Indrindra mantsy ho ny azo ao a. Mbola tsy fantatra hoe inona zavatra tadiaviny amiko amin'izao nahatongavako mpanolontsain'ny fitondrano izao. Mety hoe aoriana kely eo angamba vao fantatra. Dia mahefabe ariko ny azo ao a. Misy rangaha izay mbola mafiatoka miseho mpivavaka be fa tsy hamelako raha tsy voajono hatramin'ny farany e. Tsy avelako raha tsy lasa mambo raha ao anatin'ny fikambanan'ny Beelzebub. Zany a. Fa nga tena kristianina manam-pinoana be ngaray. Tahaka ninona raha tefy a. Fa tsy ataoko hafa-bela kosa aloha e. Tokony hampitomboky raty ao amin'ny fikambanantsika ve dia ahoana mihitsy no ahavotsoko. Mety zany ka. Ny ako zao raha matovadika miketriketrika mihitsy fa misy olona ray izay efa ketrehiny ampidirana natao fikambanantsika. Fa raha vao tsy manaiky keo dia avy hatrany dia atao mifanaovana azy. Ohatr'izany teneninareo zany tondrona ny fanondro-tokana mihosotra raha menarana avy amin'ny fanahy ratsy ny Beelzebub fotsiny sariny dia tsingy raha vao mitapitapy ao. Sura mihitsy re raha tefy ah. Tsika koa efa mpiadiko. Ary ahoana indray ty fikandry zalahy mody mamory vahoaka omena toky azo fitahiny any amin'ny kanja malalaka ty e. Io iziko dia mody hoe asiana mpanakate vazelika malaza e. Dia amin'izay mahasarika olona maro fa mahafahana mamita bahoaka e. Ngatsy ianao fa misy namantsika ngeny ankabeazan'ilay mpikarakara seram-pilazantsara eny e. Zay kosa aloha e. Sady roboka ary zalam-panakanto rehefa mody tambazana vola. Ka anisan'ny tanjony hitomana ny olona koa nge zao raha angatiny ny oti vola e. Nefa fantan'izao ihany fa fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra.
fantatry ny kristianina izany raha te fa izy tsy te halalan'izany a. Valiany tsotra fotsiny hoe misy miaino. Aleo anaoko nitetika atsika koa nge dia ny ampanjaka ny vola napaka ny fon'ny olona ny fiainany, indrindra ireo miseho azo kristianina indreo nefa manompo vola sy manao kolikoly ihany koa aty ambadika. Zany mihitsy e. Zao koa nge le hoe andro farany raha tefy e. Andro farany ahoana? Ny ratsy zao fiainan'izao ry zalaka, izay tsy hatsika dia rombasana. Izay efa ekipantsika kosa ve moa atao inona tsony kizy ary rehefa manampy isantsika ao ambala ny fiarahamonina maizina ko. Ny fanatontoloana koa ty efa me mahazo laka. Izany eo ihany raha tefy a. Fa hono ahy. Tsy tokony fanaovana tetika dia tadiavana tompontsoa atsika amin'izay ve ireo harem-pirenena samy hafa eto amin'nositsika reto e. Inona intsony moa ny salasalana amin'izany raha tefy a. Efa misokatra ny lalana ka zara ko aza. Mety mihitsy ka. Tombo tsy ho iraisana ihany koa io e. Amen. Aty amin'ny fianoraniry a. Aty amin'ny salon ty ry raha tefy a. Misy lanao anga. Tena misy mihitsy raha matoty a. Vilo anao aty. Fa ahoana raha tefy a? Misy iny? Nahatonga taratasy tao amin'ny birao koa ny avy any amin'ny fikambanany. Fikambanana iny? Fa ny fikambanany mpanan-karena sy ny mpanefoefo mikendry ny fiarahamonina maizina e. Aiza koa renao zany? Ay ve? Dia izy le izy? Tiatanako ty le izy. Fa aleo rahantsika mivady mamaky sy voalazato ka. Mino fa le zavatra nga tamin'ny fikambanana amintsika ty amin'izao nalasa ho mpanolotsy ny fitondrana izao. Ka vao any ianara dia vakeo raha miaino e. Aleo no mamaky azy ka. Ohatra mitebiteby be za zany. Finona koa ary ty manjoanao. Eto ty amakiko azy fa ela loatra zany ka. Tiraniry dia mba vao azafaty ohatra mangovotra zany. Tsy azoko mihitsy ianao. Taratasy koa ve dia ampangofo. Azy lozanao be safary eo rehefa vakeo ange naraniry. Malaky ianao e. Ny kaeno tsara ary. An'Andriamatoa raha tefy mivady. Miarabanareo ny fikambanan'ny mpanan-karena sy ny mpanefoefo mikendry ny fiarahamonina maizina maneran-tany izay tarihan'i Belzebuba sy ny ekipany. Miarabanareo ihany koa amin'izao nahazahoanareo valiny mahafa-po tamin'ny fangatahana nataonareo izao ka nahazo vola be amina lavitrisa mba hitomana olona ho amin'ny Belzebuba ary indrindra ny nahalasa an'Andriamatoa tefy ho mpanolotsaina eo amin'ny fitondrana ka nahazahoany toerana ambony amin'ny mahatanana kavanam-pitondra azy. Fakasitrahana mitafotafo no atolotra anareo ny amin'iny nahasahinareo nanao fifanekena ka ny fanaraka fa vonina ny anatanteraka izay takin'ny fikambanana aminareo rehefa azonareo izay nangatahanareo. Tsindriana manokana amin'izany Andriamatoa tefy koa indro ary ny zavatra takin'ny fikambanana aminareo izay tarihin'ny fanahin'i Belzebuba sy ny ekipany noho ireo fangatahana azonareo ireo. Ino tsara raha tefy a? Zava-dehibe ty. Mihaino aho fa toy izy raniry aza tapahana famakianao azy fa eo le tena zava-dehibe tsara fantarina. Ka ino tsara raha fa zao ny toy any ato e. Mila sorona avy aminareo ny fikambanana ka tsy maintsy mandatsatray ianareo. Ka atolory ny zanakareo lahy matoa ho atao sorona miaraka amin'ny olon-tsotra iray ary ao anatiny 2 andro ao aoriana naraisanareo ity taratasy ity
no tsy maintsy anatanterahana izany. Tandremo ny mivadika na tsy mahatanteraka ny fifanekeny fa ahitany-dozy izany ary ahatonga anareo tsy ho afapela velively. Manao velomanareo dia ho tahin'ny tomponareo nareo sy ny arangom-pomeny eo ambany fa efa Belzeboba lehibe ny fikambanana fiarahamonina maizina maneran-tany. Fa lozenina rety maninona tsara ny raniry. losy tiratefy a Etako mila atao sorona ho amin'ny Belzeboba hono ny zanantsika lamatoa losy miaraka amin'ny olon-tsotra raitsy ao anatin'ny fikambanana. ndraiky ahiko dia ny anjanako mihitsy ve zany no anefa sady zay zanaka latokako maty ahasombony aiky marina. Andray rery zanako hoe dia ahoana izany ratefy a za kosa loatra ny aiky an'izany ka za koa tsy hanolotra ny zanatsika vonoa zany raniry ny ve mba hantaranako dia ahoana mihitsy. dia izy nefa nanafatrafatra hoe tsy ho afapela sady ahitany-dozany tsy fanatanterahana an'ilay sorona takina amintsika. Ien tokoa midedava hevitra afaka takizay ihany tsy ny lingilingina anao fanekena tany ra izany. zao e reo tsy atao sorony zany zanatsika fa olo-kafa anao leo asolo azy dia alatsa-dra. dia iza nefa aleo hitady olona amin'ny internet na Facebook tsika andatsahandra atao sorona ho solo zanatsika tsy maintsy malagasy nefa zay dia zay mitovy bika sendrika aminy. dia iza le olo-tsotra ray atao sorona miaraka aminy. iza tokoa re zany za mahita iza raniry. aleo fa le rangaha antsoina hoe rabezany salasala hiditra ao amin'ny fikambanantsika iny no avy hatrany dia atao sorona. Ay izy mantsy le miseho azo kristianina be iniko. dia ahoana raha mahery ny Andriamanitra ivavahany. sy hitantsika hoe re zany e tsy maintsy maty atao sorona iny no fantatro sady ny sarony koa ange efa misy aty amiko e. le rozy mainty ao an-tranony ao koa manampy antsika mitetika rehetra azahoana mamono azy na dia mifanalavitra asika fa ataoko akolaka. ka aleo zany tsy miandrela fa raha riva ihany dia fa ataoniko tiratarotira zanyko. nomana ary ianao e ie dia atao vonona daholo ny zavatra ilaina fa atombontsika raha riva. dia misotranao a Jesosy tamin'izay rehetra nanambinanao nandritry ny andro tontolo iny dia akimiko aminao ireo vady aman-janako izay lasa nanao fialan-tsasatra ny lavitra any ihany koa. Ianao no hiasy hiaro azy ireo dia apetraka eo am-pelantananao ihany koa Jesosy ty alina izay ho diaviko ity. Ny anjelinao masina no hanodidina ka tsy ho ambinina ny asan'ny devoly sy ny herin'ny maizina fa ravana amin'ny anaranao Jesosy zany. Arovy a Jesosy dia omeo torimaso mamy. Sotra Jesosy amin'ny anaranao nanovako izany vavaka izany. Amen. Ary aleo amin'izay amantsy fandriana dia atorika. Masoko izany efa mavesabesatra be ihany. Izay indray ilay fofona rozy fa manentoentomanitra be. Marina raha tsy manenika ny trano mihitsy ny fofon'ilay izy. Ary mahagaga fa na efa aty amin'ny efitra ny fatoriana aza dia mbola maheno ny fofony ihany. Sady tapitapika io dia manitra be fa ahoana ary zany. Eo raha vonina ny jiro dia matorika sady tsy hitako koa izay olana amin'izany. Lompiana ny jiro fa zay ao amin'izay miakatra eo am-pandriana. Fa maninona ary azany no mivadibadika fotsiny fa tsy mety mahita toro mihitsy e. Ny masoko nefa mavesatra ery.
ve raha izy tsy efa misasak'alina nde ary toy misy fofona maimbo be indreny izy andriko izany marina tsy oatra ny fofopaty izy izany de makarary an'ireo be le izy dia sanatria ve dia mivadika ho fofopaty mantsina oatra izany le fofon-drozy mainty oay ary oatra ny mary feo-tongotra mamindra ao an-dala tsara nge ahy zany aleo hoe ilina tsara tena izy mihitsy zany ka dia sanatria ve ka misy mpangalatra tafiditra tao trano finatolary zany lohako koatra ny voamaka miforaka be marina tsy oatra misokatra ihany koa nge zany varavarany efitranoko zany le fofopaty koa voamaka mamofona be makarary an'lo finina dolera ny antony zao Andriamanitra arinona koa io aloka mainty be mijoro eo ambaravarana io matoto ve endrika ratsy be sy mampatahotra ny endriny ny lelany oatra ny lelana mena rano lohany misy tandroka sady misy rambo lava be ao arina Jesosy vonjeo ary misy antsy be ny an-tanany ange marina tsy tia izany le atao hoe dia volo lava rambo ny lava tandroka miforaka be ny lohako jereo fa tamin'ny manatina le dia volo ratsy ity sady atondry aty amiko any le antsy be aleo any ity baiboly efa ndompandrinako ity dia sady mandalika mivavaka mafy any mitazona baiboly Jesosy miantso anao arovy aty vonjeo fa manamifika amin'ny fahavalo avy Jesosy vonjeo fa mahery ambony mahery ianao e titina sy ravana amin'ny anaranao Jesosy ny asa maizina sy ny herin'ny devoly rehetra tsy anatrery tsy anapahefana mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy ary satana mivoaka ianao miala tato ianao efa any Jesosy akatsy azonao vonoana sy ampirorona tsony miala amin'ny anaran'i Jesosy fa efa resy ianao ry satana ka mitana mandeha any mitana ianao mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka tena mitato resengetsika izany vaniry fa ahoana raha tefy ka atao voatotonona sy mivavaka be le rabezako tsy rehefa isaky ny manatsatrokatsy amin'ity sariny tia dia tsy manakery aminy ny hery maizina avy amin'ny fanampy-jehiboba tonga ao an-trano izany ve kanefa ireo rozy mainty ao an-trano efa mamoaka fofopaty maimbo be izany koa no midika fa tsy tokony ho ela izy dia fofopaty raha fahitako azy dia manao combat spirituel be mihitsy ngara iny ao an-trano eo amin'izao oritiny antsika zaoko izany hoe mandroaka devoly anie izany raha tefy tena avy izany mihitsy zao ny ataony amin'izaoko entoko ny tsy mandaitra mihitsy ny herin'ny Beelzebub tamin'ny voalohany ihany le dala natao rasinagovitra raha vao nahita le aloka mainty sendrik'olona lava tandroka ary lava rambo fa amin'izao izy efa sady mivavaka no mitazona baiboly iny an-tanany anga hitako ny tsy mahovoka ny fanahy Beelzebub tonga any aminy ihany raha izany koa dia ahoana ny atao e ny raha anaovana sorona ny sorana ny eny anefa tsy maintsy atao faran'izay aingana sao hitantsika loza raha tsy vita eo ny amin'io keo indrindra zao mampanahara niry ahoana tohatrany hoe mialefo izany le fanahy Beelzebub tonga any amin'ny rabeza fa tsy nahavoana zay kory kanefa nge le antsy amin'nona rabeza efa iny an-tanany iny ka sakana n'le vavaka sy le finoanan'Andriamanitra le ry avy aty amintsika dia tsy misy azo atao zay zao mahatonga an'io ary aka tsy misy sary ny afaka ohatrany ty any aminao any andrasa aloha jereko any anaty poketrako fa mety mbola misy angamba ao jereo angy anary aloha zay dia zay indray no ataontsika fitaovana aminao anazy ny lala fanahy Beelzebub malaky ianao ndrasara aloha vetivety e angany ianao fa sao arainy epiany ny andro raha niry
ty kosa misiko ty raha tefy Aiza oto ty ty alosonona ty anankiray ty mihitsy ka sady ty sary anankiray ty koa mazava be ka fonosy malaky ato anatin'ity tsombona ravina lamba paty ty haingy anary ahory dia aiza aloha le antsy teo ty ito osoran'le rana mena rana tsara aloha dia ataovy miosina mitavina tsara mihitsy amin'izay mora ny andatsana ny ranonkarabe rehefa tsatoka amin'ity sariny ity le antsy zay dia izy mbola mikaforotra mandalika mivavaka eny hoay izy eo ela ndray dia tsy ataonay ho afabely zany vonina ve anao raniry vonina ka zao ianao miantso ny herin'ny fanahy be zay to mba hery vaika le fanahy tonga ohatrany rabe zao dia za manatsatoka nyty antsy ty amin'ny sariny dia zay voatsindrika amin'ny sariny io no androna n'ilay fanahy azy ihany ko raikitra alefa sary antsysy bete sary aloha ny anaran'ny lehibe fikambanatsika raniry any anao fanahy Belzebuba sy ny devoly ary ny miaramilany rehetra mba amin'ny heriny sady lehibe amin'ny fikambana amin'ny mpanan-karena sy mpanefoefo maneran-tany faly zahay mahazo tombotsoa amin'ny fananan-karena avy aminao ka ho fankataovanay fangatahanareo taminahazahonay arena sy tombotso marobe ary ho fanefana ny tambiny dia indro zahay vaky manatanteraka izao fandatsahana ny endrabe izao mba ho fanatanterahana ny sorona tolotray anareo raisy ka malatsany rany ao io sary zayatsatoko ty antsy ty isa roa telo oy mataraniry fa misy inona raha tefy misy sary azo nafity zariny manjelanjelatra be tazo akeo amin'le sary rabe aiza tsy sakako jerena le fa matahotra ahy tena marina ve raha tefy io raniry tsy sakako mijeresa io araniry fa raniry raha tefy fa loza inona re ty andrekako tsipatsipaka be raha tefy ay tena raha tefy ndray hoe manindrona ny tenany loza fanotanany hanina natsatoka le azy tafo raha tefy io mahatsa raniry raha tefy fa manino ianao e raha tefy raha ninona ho ahy ianao raha tefy atekako tafitrana be ohatra ny alainy ty marina raha tefy oa azozanao ry raha tefy finona daholo ary ny anton'ireny zavanitranga tamin'ny alina ireny ohatrany hoe tsy mampiny izany le izy raha tantaraina aman'olona raha olona kely finoana sy tsy amin'ny finoana kosa aloha ngamy efa vitany amiko le fanahy ratsy ndraika sady mampatahotra mitako mitazona zavatra miosindra ary me manatona le izy no sady manambana mono amin'le sabatra rehefa mivavaka sy nandroka de vola nefa dia tsy nanatona le izy fa ohatra ny manaloalo ateo akaiky teo fotsiny kanefa tsy mahavita manao na inana tamiko akory le izy rehefa elany ela dia lasa ihany le fanaratsy soa ihany any famahery Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velole misy ehon'ny zanak'Andriamanitra raha teo koa dia niandrava ny asany devoly ary mahagaga dia le roso mainty eo amin'ny salon namoaka fofona mainty be sala ny fofopaty izany le izy kanefa hatr'izay fofona manitra foana no avoaka mistery izany fa ahoana ary sao dia mba fambara loza koa ary izy io za koa mahita hoe sao dia io no mitahiry fanahy ratsy ato an-trano ato aleo raha nga izoronao anaty vazo
vazom-boninkazo io dia avy eo aho hivavaka sy asa ary androaka ny asany devola tantrano. Aleo fa izay mihitsy no ataoko fa hoana raha matoraniry Zao hoe mamangy amin'ny fahoriana aloha misaotra. Za koa moa tsy teto tanindrazana tamin'ny fotoana nahalasa nandratoboko lafa mbola nanao mission kely tany ivelany tany. Tsy misy tsindrery Aratovo Ianao aza mba tsy nahatratra amin'ny vatana mangatsiaka andratefy. Tsy raha teo frera moa izany fa na ny zanak'ilay tokana ko aza nanaraka azy any ambany rangolahany. Eny fa ono raha tsy mahadiso Ahoana? mba azonao tantaraina amiko ve ny tena nahafaty andratoboko lavadinao? Aleo fa ambarako aminao ny zavatra niseho taloha nahafatesany. Miainao anao Ataoko fa tsy izoviana aminao tsony angamba ny tarigetra ny fikambanantsika Aratovo fa ny taonan'ny olona hita ao anatin'ny fikambanam-be amin'ny mpanefevo sy mpanankarena maneran-tany io ary ny fiarahamonina maizina. Ianao indray moa ve no toroan'izany? Efa diso haiko loatra izany tsika mpikambana rehetra efa mahafantatra an'izany avokoa. Eny dia izao ny zavatra nangatahana sy rahatevy izay tao amin'ny fikambanana. Somary sarotsarotra ilay fangatahana fa izany hoe efa fanolirina mivady ilay izy dia nirosony ihany. Ka azafady aloha raha manapaka ny teninao sao dia le fangatahana nambarany tamiko indray mandeha ry no anton'izany tsy diso ianao fa izay indrindra ilay izy. Kanjy moa izy nidosy ny fahafatesana voatsely iny miaraka tamin'ny zanak'ilay tokana. fa hono fa nga misy fandraisany amin'izany koa ny nahafatesan'ilay zanakareo ka? Misy mihitsy ary vokatry ny tsy fahavitan'ilay sorona antakin'ny fikambanana taminay ny nahafaty an'izy mianaka. Izany ary ohatran'ny efa azoko an-tsaina ihany ka. Se zaho atiako vadiko boribory tsy fidiny Aratovo. Ny vady andefy mandra natao enkinany ity nampodiana vovoka. Ny zanaka natao andimby ihany koa mbola nampodiana any ambany rangolahy. Mafika indray dia mila tsy ho zakako ny mieritreritra azy. Atao hoana fa izay le lahatra raha matoraniry Amiko tsy lahatra izany iry Aratovo noho ny adalana ty anakarena sy ny famatorany fikambanan'ny fiarahamonina maizina eo anay no nahatonga an'izany. Eny kanefa efa fantatra tsara fa matoa miditra mpikambana dia manaiky an'izay fifanarahana tsy maintsy atao na amin'ny endriny ahoana na amin'ny endriny ahoana. Izay aloha dia mariny. Fa hono aloha Ahoana izay? Finona ny antony tsy nanatanterahanareo an'ilay sorona notakiana taminareo mivady dia inona ilay sorona notakiana? Ilay sorona notakiana zanak'ilay tokana miaraka amin'ny olon-tsotra iray. Tsy maintsy lehilahy no tadiaviny aratsatra araka ny mahasorona azy. Tsy nakasitrahana izy raha tefa nefa ny anaovana sorona ny zanakay ka nanapa-kevitra izay mivady fa aleo mitady olona mitovitovy endrika amin'ny zanakay ny anaty Facebook dia amin'ny sariny any anatin'ny Facebook no namonoana azy. Fa maninona nefa raha ny zanakareo mihitsy no nalatsatra? Aratovo ahoana? Mba ataovy eo aminao kosa ny toerany. Ny zanaka nateraka ao izao ve no vonoina dia ho vitanao ny andatsakaina azy sady amin'izay koa lahatokana kosa dia miteraka indray aveoko ny manamboatra zaza angany tsy hainareo. Tsy za kosa aloha izany raha mbola azoko nataony tsy hamonoana ny zanako dia nataoko. Saingy indrisy matsy fa tsy afapelaka dia izy maty iny. Dia ahoana no nahafaty azy? Nandeha nanao mission tany Mahajanga izy tamin'izay. Alina izy no nandeha ka taloha nidirany teo amin'ny faritra Akazobe no nanao accident fiaranetiny. Nivadibadika ilay fiara ary nirehatra ka izay tena tsy nahatanany ainy.
kinona moa zany fa efa endrika sorona nytakin'ny fikambanana mihitsy ange zany e. Saingy tamin'ny endrika lozam-piarakodia no nanaovany azy. Azonao tsara mihitsy. Amin'io fatana potipotika sy rotodrotika sisany mba azona levina. Ila kirarony sy ny kaviny ila teny amin'ny sofiny sisany na alalana azy. Tena lalina zay. Dia ahoana indray ny amin'ilay olon-tsotra anankiray? Sy olon-tsotra saika atao sorony izay mihitsy koa any tena anisan'ny tena nahafaty Andratefy Ringaratovo e. Fa ahoana? Nisy rangahy zay efa nikendrena mivady atolotra amin'ilay sorona dia hoe amin'ny alalan'ny sariny hamonoana azy. Efa nisy sarin'izay mantsy taty aminay. Kinona fa mivady koa indray no lasa sorona. Tsy azoko a. Tena tsy azoko. Ka tena kristianina iringiriny hatrany amin'ny tsinamentiny le rangahy. Samy io ianao efa tena hoe komba spirituel ny alina nanaovana an'ilay sorona fa raha tevadiko indray no nitsipatsipaka ny alaina amin'ny farany. Nahita azy fijaliana mirapiratra be teo amin'ny sarin'ilay rangahy mantsony izy talohan'ny nahafatesany ka tsy tatiny Ratefy no nijereny izany ary dia iny nitarika amin'ny fahafatesany avy eo. Sany io ianao raha tsy mivoaka raha daholo ny orony, ny vava, ny sofiny. Tena mba mahagaga koa zany ka. Masina amin'izany mipotsaka efa ohatr'ireny ivoaka ireny mihitsy. Samy io marikotitra amin'ny valan-dotra tanteraka. Mbola tsy nahita ohatr'izany mihitsy hatr'izay henako. Mahery zareo Madame Niry a. Ny fiainako avy nao lohatreny atao ahoana fa tsy ampiverina amin'ny maty intsony ange ny fitantarana sy famisavisana ny lasy. Eny tantaraina kamora fa tena mafy Ratovo marina. Mila tsy ho sakako tsony meritreritra ny fahoriana tao anatin'ny iray mpimaso. Fa ohatran'ny ahoana nefa le rangahy saika hoe anaovanareo sorony. Andraso fa misy sarina atao anaty poketra carte asehoko anao. Esa moa izy iny nataoko. Mbola nitehiriziko ato mantsy le sariny. Karomiadany za nge tsy dia hoe maika akory. Ty le izy fahitako ihany. Ty le sariny raha jerenao e. Hoe andrekako Tri tao petrabe ianao fa ahoana? Fantatrao nga io Ringa Ratovo. Ka tsy rabeza ve ty e? Izy mihitsy io. Fa ahoana ny nahafantaranao andrabeza e? Mpiara-mivavaka aminay any amin'ny fiangonandrasanay mantsy izy io. Ka za sy ty rabeza ty ange ka mpinamana be efa nisy fotoana ary zay niara-niasa saingy izy niverina nody any amin'ny tany Neviny. Maninona tsara hoe? Kefa hoe zanyko. Somary sahirakira'izay izy io amin'izao dia nitoniko izy hiditra ao amin'ny fikambanantsika. Tsy nety anefa izy rehefa nampahafantariko azy nitariketra ny fikambanana. Izy raha teo kristianina mpivavaka be araka ny teninao teo. Ka ohatr'izany koa ange saika nataonay tamin'izy io e. Dia io saika natolotra natao sorony io ka tsy maty nga reny. Fa ahoana koa ary zany? Ody rabeza. Ody. Misy olona ho ivelany ao zany. Izay olona Ody. Ody. Aleo aloha ho an'izay avy indray toizana ny famakiana baiboly. Nga Ratovo marina. Elaela izy zany. Za ihany rabeza. Otry ary toy Madame Niry. Za tokoa ty rabeza. Fa ahoana izao? Tsisy hoe ahoana fa zao tonga mitsidika aty aminareo izao e. Efa ela mantsy izay tsy niaona antsika izay ko. Hita ho ako. Ka mandrosoa ary aloha atao trano e. Misaotra.
androso mihitsy ka ao mandrosoa dia samy mahazo toerana. Misaotra. ely izay tsy nandalovana taty atokantrano rabe izay ka zao indray vao mba tonga aty aminao. Ie, ka inona ny vaovao izay elaela tsy niona an'izay ry zareo a? Ary ay ve nareo reto mifankalaly? Ie, fa nga mbola tsy fantatrao? Fantatro ve dia ho anontaniako no matamin'iry a. Tsy izany fa pona manefatra amin'ny elabe re izahay rabe iza. Izany hoe zazo tompoko lavadin-draniry ny tena nifandray am-pobe sy ohatran'ireny mpiray-tamporeny mihitsy re. Saingy ny risy moa fa vao tsy ampiray volana akory izay no nahalasana korazana andratefy. Fa iza le ratefy? Vatoko re izany rabeza, ratefy ny fiantso azy. Ay ve? Ie. Mampalahelo izany. Kinona moa fa dia mahereza izany ianao madamin'iry a? Misaotra. Mitraka fa izay ny fotoana voatendry ialany teto tany. Andriamanitra ny fampiononana ny ampionona sy ampahery anao ary ny fianakaviana. Misaotra indrindra rabeza. Fa raha tsy madiso, inona nahafaty mivatinao? Miala tsiny fa tsy hoe mamofo tamandry akory sanatria. Tsy misy tsinonao ny amin'izany ka. Momba n'izany mihitsy asangeny nahatongavana sy ratovy aty aminao e. Fa ahoana? Aza taitra aloha ianao rabeza. Aleo fa ho lazainay avokoa ny antondianay aty aminao e. Efa ela ihany izay sy raha tevy vadiko ary ratovy no fikambana tao amin'ny fikambanana fehezy mifanahy amin'ny Belzeboby io. Saingy ratovy mbola taty aoriana no mpikambana tao amin'ny fikambana amin'ny mpanan-karena eo ambany voan'ny fiarahamoniny maizina io. Raha fitinina tsotsotra ny tarigetra amin'ny fikambanana dia ny ampanjakana ny rafitra kolaka eo ambanin'ny fifehezan'ny Belzeboby eto amin'izao tontolo izao. Anisan'izany ny hitomana olona maro anaiky an'izay rafi-piarahamonina maizina izay. Ary araka ny tomana olona betsaka indrindra no mampitombo gradin'ny mpikambana. Izany hoe eran'izao tontolo izao izany misy ny fikambanana io? Ie, izany indrindra. Ary ny fanahy Belzeboba sy ny miaramilany no ahindrahindra sy tompona amin'izany. Tsy atao hita aty ivelany anefa izany rehetra izany. Eny fa na eo amasin'olon-kafa aza. Afa-tsy izay mpikambana manaikiditra ao amin'ny fikambanana ihany no manao fampona sy fiaraha-manao sorona rehefa tafavory anaty fivoriam-be ny mpikambana. Dia ahoana no alalana hoe mpikambana ao amin'izany ny olona raika? Aleo fa izany ao amaly an'izay e. Za koa mantsy rabeza mpikambana ao amin'ny fikambanana io araka ny nambaran-draniry taminao teo a. Dia izao e, atao tsy fantatra mihitsy hoe mpikambana ao ny olona anankiray. Azo atao no manday eo mason'ny olona rehetra fa tsy mpikambana izy na dia efa mpikambana aza. Raha tsy hoe izy tena mihitsy angano manambara an'izany. Ny samy mpikambana ihany no mahalala hoe iry mpikambana miaraka aminy fa le mifanaondro ny tsy mety e. Odry, dia ahoana izany ny aminareo reto raha izany? Efa zasy Ramatoran'iry mihitsy no nilaza an'izany taminao ka tsy misy atao ampatahotra anao akory izany sanatria rabeza. Izany mihitsy e. Ka izao e, rehefa tafiditra mpikambana ianao dia azonao angatahana daholo izay rehetra tianao angatahana ninonninona izany, indrindraindrindra fa ny vola mikarena. Mba marina hoe ratovo? Izany raha teo mafikambana amin'ny mpanan-karena sy mpanefoefo maneran-tany azy ao amin'ny rafi-piarahamonina maizina e. Dia manao fotsiny izany hoe meo aho dia mahazo? Eny e, araka le tenin'Andriamanitra hoe mangatah dia omena. Za eo koa mantsy mampiasa tenin'Andriamanitra na dia manohitra nkolaka amin'ny fivavahana kristianina aza. Ay ve? Mba lalina indray izany a? Dia izao ny zavatra atao rehefa nao an'ilay fangatahana. Hoe ahoana? Soratana amin'ny taratasy ilay izy dia omena andry zareo londoa ampisorona. Ary rehefa hankato avy ilay fangatahana ka azo izay zavatra mirinana koa ilay tanjona dia tsy maintsy tanterahana amin'izay ny tambony ho solon'ny zavatra nangatahanao izany. Anisan'izany ny fandatsahana ain'olona nkolaka na mivantana mba ho sorona sy raha latsaka ho marika fa
nankasitrahan'ny filohan'ny fikambanan'ny fiarahamoniny maizina izay tsy iza fa ny fanaharatsy ny Beelzeboba sy ny miaramilany. Andriamanitra izany ve tsy mafanimpona devolo mihitsy ry zareo e? Aza tapahanao aloha ny teniko e. Ao toy izo ary nanam-pikasana moa raha niry sy tompoko laratefo vadiny mba mpanolotsain'ny fitondrana. Tanteraka izany fangatahana nataotao ao amin'ny fikambanana izany ka voatendry ho mpanolotsain'ny mpitondra ratefy. Nisy amin'izay ary ny sorona ny takin'ny fikambanana sy ny filohany dia tsy inona fa olona anankiroa no tadiaviny taminay mivady atao sorona. Olon-tsotra ny iray dia ny zanak'ailay tokana ny iray. Loza Tsy nanaiky nefa izay mivady hoe ataonay sorona ho amin'ny Beelzeboba ny zanakay, fa naleonay mitady olona mitovitovy endrika amin'ny tany anaty Facebook. Dia iny no vonoina kolaka amin'ny alalan'ny sariny any anaty Facebook rehefa hiantsona ny fanahy Beelzeboba. Ary ny olon-tsotra anankiray ho fanampiny sorona dia tsy iza fa ianao izany ry Ngara-Beza. manina tsara ary madamin'ily za hoe Ie, ianao mihitsy. fa manina no za? Dia izay no izy Rabeza, izaka ny taonanao ankolaka antsokosoko tao anatin'ny fikambanana. Hitako mantsy ny fahantrana ka nanjo ianao niorina tamin'ny finoana sy ny fivavahana kristianina mafy dia mafy ka tsy voahozongozina. Ary ny alina nanaovanay mivady sorona tamin'ny alalan'ny sarinao iny ny tovo maika aza nampitsimbadika ny zavanitranga izay tsy nampozinay. Izao mantsy mipotra teo amin'ilay sarinao ny tsatohanay antsy ny sarina azy fijaliana mamirapiratra sy feno tara-pahazavana. Ianao raha teo hitanay tao anatin'ilay fahitana fa mivavaka mandoalika ny sady mandroaka an'ilay fanaratsy ny Beelzeboba ka dia tsy nahavoanao izany. Ary ny fahitana an'izany ny tsy zaka mivadoka ka nahatonga azy lafo tamin'ny fahafatesana mahatsiravina satria tany amin'ny fony indray ilay antsy nahositra raha menarana no nitsatoka ka izay no nahafaty azy. Andriamanitro, ay ve izany no tao ambadika ireny? Tsy naposiko. Tsy ela tateo aoriana dia maty koa ilay zanak'ailay tokana ka sorona kolaka vita ho azy ny fahafatesana rehefa nanao aksidant tao ankazo be ny fiaranentiny. Izany no midika fa tsy afa-bela izay manao paky tamin'ny devolony Ngara-Beza ary tsy maintsy misy tambiny avokoa ny zavatra rehetra omeny. Eny fa na dia hatramin'ny ainao aza tsy maintsy afohy atao tambiny rehefa manaiky ny eo ambanin'ny vahoany sy ny fifehezany. Marina mihitsy izany voambarandran'ery izany Rabeza. Eny fa nazako aza ange nanam-pikasana hitaonanao ao anatin'ny fikambanan'ny fiarahamoniny maizina fezin'ny Beelzeboba tamin'ny alalan'ireny fotoamako anao hiasa sy hiditra mambo ireny fa hoe rehefa ao ianao vao mahafantatra ny lalàna ifampifehezana. Ohatra ny efa tsinjotsinjoko ihany aloha saingy izao vao tena mazava amiko. Ka nazako azy za le tonga tato aminareo indray mandeha iny nefa tonga nanatitra rozy mainty mba hanamora ny fandresen-dahatra anao sy ny famononanao raha tsy nety ianao. Ka nanjo inona fa mivady amanjanako indray mivita sorona ho amin'ny Beelzeboba ary nareny vola-benomenay mivady anaovana ny fantaram-piangonana ireny koa aza ange mba entina mitahan'olona maro mba ho resy lahatra hiditra mpikambana ka hampitombo ny gradinay. Satria arakaraky ny fahabetsahan'ny olona ho voataona moa raha tovy hitombon'ny gradin'ny mpikambana. Ie, izay indrindra. Sofa mahavonjy any Andriamanitra tobokony sady maharo ahy. Ay ve za tika efa nitifiriny vavabasy ny Satana fa tsy voany Ie, ny andray dia tsotra ry zareo Jesoa no aro sy hero ahy. Izy ny fiarovana mafy ahy ka na ino kidona na ino kiatra iza vao maika hifikotra amin'ny Jesoa mandrakariva. Marina ianao Rabeza, ary ny anisan'ny nantondianay tokoa dia ny angataka famelana avy aminao Rabeza. Tsy nety ny nataonay namono biby tsy nahafatika ny fitoeran'ny rambony. Izay mihitsy re Rabeza. Diso izay ka
aza raha nalahelo e mahatsiaro voafatotra aza inge zahay ka tsy afa-belantsony e tsy tafavoaka velona ao anatin'ny fikambanana io mantsy efa nanao fanekeny fa rehefa ao dia ao hatramin'ny farafofonainy raha tsy hoe tena mangataka ny fanahin'le andriamanitry ny kristianina nga ka vonona hiatrika an'izay ho vokany. Aza manahy ianao ratovy fa tsy mitana lahelo aminareo siraniry aho. Eny fa naratompoko lavadiny aza. Zaza hivavaka ho anareo mba tena hanavotan'Andriamanitra ny fanahinareo ao anatin'io fikambanan'ny fiarahamonina maiziny io. Misaotra rabeza. Misaotra indrindra re rabeza. Ary izay koa ny anafarako hoe aza mba amin'iray tsikombakomba sy manao fanekena amin'ny devoly izany na amin'ny endrininona na amin'ny endrininona fa ny azy misy tambo mandrakariva ny zavatra rehetra sy izay omeny dia mitandrema fa ny devoly ange ka mametaka rabeza izay azo toy ny efa tsy fidiny ka izany mihitsy ny fahafatesana ny tambony ota ny devoly koa ange tsy hanome zavatra maimaimpona sy hanao fifanarahana aminao izany raha tsy misy tambiny za zao mihitsy ankehitriny ny samy joro vavolombelona amin'izany porofon'izany reny fahafatesan'ny vady aman-janako nahaka endrika sorony reny ny andehibehan'izy ireo mihitsy ny lasa tambony tsy fidy ny vokatry ny fifanarahana nataonay tamin'ny Belzebova aleo mihitsy tsy manao fifanarahana aminy raha mbola azo atao reto mba marina sa ahoanaonareo. Gasti Tantaragas. Misy tambiny. Tantara mitohy nosoratany Rajofera fanomezan-tsoina rindry. Novelominy Zoma amin'ny Rina, Ralala, Christophe Rabiarmanana ary Saoly Rakotonanahary. Nandray feo sy nanatontosa, Nanjara Safindrakoto.